Isaorana an'Andriamanitra moa fa ankehitriny dia efa afaka miverina mivory ny fiangonana mazava ho azy hoe latsaky ny 50 isy ny alady teo tsika dia ny fiangonana finoana zany dia mbola tao anatin'ny fandaminana ahafahana mitsinjo sy mandama manaraka ireo fepetra rehetra ara-panjakana dia ny alady manaraka izao miverina fiangonana misoratra ny fiangonana manaraka ny fepetraka-pahasalamana ary miditry ny efatra isaorana tompo satria ela ihany na nirinan'izay na amintsika mpitondra fivavahana moa dia mitovy ihany ny fanjakana fahasalamana ny tadiavin'ny farany aingana ny mpampianatra dia tena ny fianarana no tadiavin'ny farany aingana ary ny tsika izay mpitondra fiangonana kosa dia ny ara-panahy sarobidy amintsika ny fitsinjovana ny ara-panahy ny mpino dia noho izany dia miezaka tsika zany miverina mivoa ny alady manaraka zao etsy amin'ny le pavé Antanina reniny. Izao zany fandrindrana izay olona hoe 50 isaky miditra zay. Ny fiangonan'ny finoana moa dia naka fanapahan-kevitra naka fepetra mba andaminana ny hoe 50 isaky miditra dia manao réservation amin'izao vaninandro zao misy réservation ho an'izay rehetra ho avy hivavaka. Isaorana an'Andriamanitra koa moa fa nisy kely ny fandiso angamba ny voalaza teo niveau préfecture sy ny fanomezan-dalana ho an'izay hivavaka ny ao anatin'ny fanomezan-dalana dia zay rehetra tonga mivavaka dia aterina ny listr'ireo tonga mivavaka ny alatsinainy na talata ao aorianan'ilay fotoam-bavaka iarahana izany zany hoe ho atsika fiangonana rehetra zany tsy hoe manatitra ny listry ny mpivavaka tsika mialohan'ny fotoam-bavaka fa vita ny fotoam-bavaka dia alaina avokoa ny listry ny olona manatrika fotoam-bavaka rehetra dia aterina eny amin'ny préfecturana Antananarivo izany. Inona tena hoe olana sidra ny fiangonana atao anatin'izay fiboana CCC to? Ny olana sedrain'ny fiangonana atao anatin'ny fiboana dia ao anatin'ilay hoe fitaizana ara-panahy. Ekena fa tsara ilay hoe ny tsiraray avy afaka mivavaka any atokantrano tsara zany ary zany dia fiainana ara-panahy nanany tsiraray avy ny alohan'ny fihiboana fa kosa sarobidy ho an'ny kristianina ilay hoe manana fotoam-bavaka iraisana. Baiboly dia milaza hoe aza mahafohy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa maninona zay tsotra be le izy rehefa mianatra ny mpianatra dia afaka manao exercice any an-trano fa ny mpampianatra mandritry ny fotoam-pianarana hafa mihitsy le hoe mianatra any am-pianarana tahaka izany koa eo anivon'ny fitsaboana hafa mihitsy koa le hoe any amin'ny hôpitaly rehefa tena misy zavatra ilaina dia any amin'ny hôpitaly na manantona mpitsabo tahaka ny hoe manantona pasteur na makany amina toeram-pivavahana hafa mihitsy ho fitsinjovana ny ara-panahy tsiraray avy zay zany hita hoe nanahirana nandritra ny fihiboana eny na dia niezaka ary ny fiangonana araka ny fantatsika moa dia sika manana fandaharana eo anivon'ny télévision isa-maraina amin'ny ABC isakariva ao amin'ny TNTV ny alakamisy sy ny alahady amin'ny Amitié TV zay isaorana an'Andriamanitra eo koa FM 101.4 FM 98 FM 95 zay hitondrantsika ten'Andriamanitra fa izao tsy ny rehetra no afaka manaraka reny fandarany reny ary reny fandarany reny tsy voatery amin'ny fotoana mahafaka ny rehetra ary zay mahasamy hafa manokana mihitsy an'ilay hoe fotoam-bavaka iraisana satria ny alahady na ny asabotsy miankina amin'ny hoe inona ny fitaizam-panahy raisan'ny tsiraray avy iny tena fotoana manokana efa voafaritra hoe ity dia fitaizana ny ara-panahy. Inona zany tena hoe antsara borikin'ny fiangonana atao anatin'izay amiana ara-pahasalamana zay ny andraikitra noraisinareo zany teto amin'ny firenena? Ny andraikitra noraisinay mampitondra fivavahanay anay tao anatin'iny hoe fihiboana iny dia maromaro ny zavatra natao. Voalohany aloha dia mazava ho azy fa ho an'ny malagasy dia ny mpitondra fivavahana dia anisan'ny olona tena masimbava angamba ny lazantsika anazy na hoe toteniny tena mazava amin'ny tsirairay avy dia anisan'ny fitaizana nentina foana tangoam-piara-mivavaka ny fanajana ny fepetra rehetra zay nomen'ny fanjakana ny fepetra rehetrarehetra moa dia tsy hita zay maharatsy azy ary tena hita hoe nanampy ny tsirairay avy ihany koa ao anatin'ny fiazonana ny fahasalamana na koa ao anatin'ny fitsaboana raha ohatra ka sanatria hoe narary moa zany
no faharoa natao dia ny fitondranam-bavaka sy ny fitaizana ara-panahy na dia à distance ary dia niazana ihany tamin'ireo antso ataroby izy reo fa émission maro samihafa tamin'ny onjapeo sy tamin'ny fahita lavitra. Ny fahatelo natao ho an'ny fiangonana finoana manokana dia fanampiana ireo amin'izay marefo. Ekena hoe ny fiangonana dia tsy nisy ary tsisy zany rakitra, tsy nisy koa fidiram-bola maro samihafa ny fiangonana, fa zao ny zavatra mahafinaritra. Ny olona zay tena voataiza ara-panahy dia nanana toe-po foana nanome ary ny karakara reo sahirana, ny karakara an'ireo zay tena nila famonjena tao anatin'ny ny fihiboana iny. Ao ireo nanome ny sahirana teny an-dalana, ao ireo nanome tamina fanampiana resaka hofatrano, fanampiana fiainana andavanandro zay nezahana natao. Isaorana an'Andriamanitra moa fa ny fiangonana dia tsy velomin'ny rakitra, ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy velomin'ny rakitra, fa tena marina ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no mitahy ny mpanompony. Noho ny fitahian'Andriamanitra dia afaka mba nanao ireny zavatra samihafa ireny tsika ho azy ireny ihany ny voninahitra, fa isika moa dia lalam-pahasoavana, lalam-pitahiana ho an'ny hafa, dia isaorana zay vita rehetrarehetra nandritra ny fihiboana iny. Ny hevitry pasterany amin'ny tenin'ny OMS hoe tsy ho afa-misaraka intsony amin'ny fiainana zanak'olombelona ty aretiny ty. Ny hevitro manokana za moa dia sady pastora ny dokotera na vita fianarana. Ny zavatra nambaran'ny OMS dia mety ho marina satria mipetraka moa zany le virus. Fa zao kosa tahaka ny gripa rehetrarehetra ihany io rehefa zatra ny vatana dia lasa ohatrany hoe gripa sy aretina mahazatra ihany raha mijery ny vaovao-ny ampitan-dranomasina koa ankehitriny dia efa maro ireo firenena zay efa manomboka mahita vaksiny, efa mampiasaina ankehitriny tahaka ny hoe ny firenena sinoa zao efa manana vaksiny, ny rosiana zao efa manana vaksiny, ny amerikana zao efa mpamolavolana vaksiny, ny europeana zao efa mpamolavolana vaksiny. Fa amiko manokana dia izao tsy olana intsony io aretiny io afaka fotoana fohy, satria rehefa manomboka amin'ny zatra an'io isika, zatra ny vatana dia mandeha ho azy tahaka ny gripa rehetra io. Ny olana tamin'io ane dia zao hoe aretina vaovao le izy, dia tsy zatra le vatana, tsy haitsika hoe ohatry ny ahoana amin'ny fitsaboana azy, fa rehefa manomboka fantatra hoe ohatry ny ahoana amin'ny fitsaboana anazy efa manomboka tombony lehibe ny zao fa niova zao ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Efa nomena fitaovana manokana ireo CSB rehetrarehetra mba hahafahana mitsabo zay marefo sy manampy zay marefo dia mino afa tsy olana ntsony io aretiny io afaka 3 volana na efa-bolana, satria efa manomboka zatra tsika ahitsika hoe ohatry ny ahoana ny fitrangany ohatry ny ahoana ny aleny ary miampy mihoatra lavitra ho atsika kristianina. Tsika dia manana fahendrena, ny kristianina dia endry voalohany indrindra, faharoa koa tsika koa manana ny finoana, tsika koa fahatelo manana ny tenin'Andriamanitra. Inoko fa mifahendrena ny finoana tenin'Andriamanitra afaka entsika hiatrika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny afatra ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara pastor. Ny afatra ho an'ny mpijery TV Presse Madagasikara dia izao: vaninandro tahaka izao dia vaninandro mila manam-pahendrena isika, fahendrena ara-panahy voalohany indrindra, mila fiainam-panahy mirehitra, fiainam-panahy tena mandeha araka ny tokony ho izy isika. Faharoa ihany koa mila fahendrena isika mba tsy hidirantsika amin'ny zavatra tsy tokony hidirana, mba tsy ho sasafoana amin'ny zavatra tsy tokony hasasafoana, mba hahaizantsika tsara mitondra tena. Ary ny fahatelo mila salama ara-nofo isika, mila mitaiza tena, mahay misakafo mila mahay mampatanjaka ny tenantsika tsiraray avy, mila salama ny ara-panahy, salama ny saina amin'ny fahendrena, ary salama ihany koa ny nofo zay no afatra apetraka amintsika tsiraray avy. Dia farany zavatra anetanana antsika tsiraray avy, raha kristianina ianao dia tohaniny fiangonanao, na aiza fiangonana misy ianao tohaniny fiangonanao, fa tena manana départ vaovao indray zao ny fiangonana. Tohany koa ny mpanompon'Andriamanitra, départ vaovao indray koa zao ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Mety hoe fa goavana fiangonana teo aloha, mety hoe fa naomby be, fa izao ny vanim-potoana fiaingana vaovao indray. Dia miara-miazakazaka, miaraka amin'ny hery vaovao miaraka amina fahasalamana vaovao miaraka amina etaeta vaovao fampiasan'Andriamanitra vaovao fitahiana vaovao ho antsika tsiraray avy.